rehetra izay fivorian'ny fiarahamonimpirenena izay moa dia entana bebe kokoa amin'ny lafin'ny fampiarana ny paikady sy ny fandraisana andraikitra ny fiarahamonimpirenena ary ireo fikambanana tsy mankina ny fanjakana raha ny fanavavahana nentin'ny mpitarika ny fivoriana andriamatoa Roger Ferrari izany kosa izy dia mitaiky andraikitra lehibe eo amin'ny fahafahana manao tsindry ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny ary koa ireo firenena-dehibe ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy samihafa. Zay ny amin'ny tsy maintsy atao vaindohan-draharaha eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny fandinihana ny tetepolom-panjakana amin'ny taona 17 efa tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena izany raha ny fanazavan'ny filohanjanandrom-panjakana izany kanefa tsy maintsy araha-mandinika amin'ny ministera ny vola sy ny tetibola ny fanatanterahana izany. Parlement ankehitriny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana fotoana 24 nanamafy ny filohan'ny antenimieram-pirenena andriamatoa Jean-Marc Solakotomamonjy andriazy fefa misy ny fifampiresahana amin'ny ministera ny vola sy ny tetibola ary ndininy ny antenimieram-pirenena izany volavolan-dalàna izany aorian'ny fametrahana ny lahady hanafaraky ny 10 ny volana novambra ho avy izao. Marina fakasana yakatra efatra feno valo isan-jato ny ankarena faoben'ny Madagasikara ny taona 17 ka hatramin'ny taona 20 ary amin'ny taona 20 dia everina yakatra efatra feno 10 isan-jato ny fitondran'ny raha toka efatra feno iray izany amin'ity taona 20 ity misehatra ny fandinana sy ny fampiroboroboana indostria ny everina fa ampiakatra izany ankarena malagasy izany eo misehatra ny fampiasam-bola kosa dia himpana bebe koa amin'ny fanamboarana fotodrafitrasy izany ramin'ny taona 17 eny izy antenimieram-pirenena izany ny fanapahan-kevitra ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 17 sy 20.